Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ampifaliana indray ry avako malala miarabana antsika ny amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana amin'ity maraim-baovaon'ny Alahady fa 7 ny volana Jolay 2024 ity. Alahady izay natokany foy BFJKM ho alahady ny sampana fivondronana laika ary mbola iarahantsika miaina ny lohahevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Manasa antsika rehetra riavana hanaraka tsakany sy andavany izao fanompompy vavahana izao. Andeha ary ideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira fahaenina amby 30 ny 1 sy 3. Hira fahaenina amby 30 ny 1 sy ny 3. Ivavaka isika. Andriamanitra raha isy zanaka ary fanay masino, misaotra sy mideranao zahay fa Andriamanitra lehibe sy masina ianao. Andriamanitra tia sy mpamindra fo. Misaotra anao zay noho ny amin'ity ora sarobidy loatra iainana eto anatrehanao ity amin'ny alalan'izao fanompompy vavahana izao. Fantatrao mantsy Andriamanitra fa tsy hafa mamonjy ny tempolonao masina izahay, kanefa inonay sy ekenay fa azo atsoina amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra ianao. Koako ary ny fanahinao masina hiasa amin'ny olonao tsiraray avy mba hanokatra ny vavanay hideranao, hanokatra ny fonay handray ny teninao, dia masina indrindra koa ity fanompompy vavahana ity Andriamanitra mba hanambara ny fanatrehanao, ny famanginao ny vahoakanao amin'ny isa-tokantrano, ka tsy arovanay fa tsy manadino anay ianao, tsy mahafoy anay ianao, mamonjy sy mampahery anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona, mpamonjy anay sy mpanafaka anay, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hamaky sy haino ny tenin'Andriamanitra isika riavana, perikopy anankiray amin'ity Alahady fa 7 ny volana Jolay 2024 ity. Raiso ny baibolinao Romanina 9 ny 1 ka hatramin'ny 9. Romanina 9 ny 1 hatramin'ny 9. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahynaina no nahafaka ahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofony nahalemy azy, dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Mialohan'ny hitoriana ny afatr'Andriamanitra ry havako malala, dia mbola iarahantsika manao ny hira fahaenina amby roapolo sy roanjato. Hira fahaenina amby roapolo sy roanjato. Tononina aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Mbola ao anatin'ny fiainana sy ny fiarahamentana amin'ny lohahevitra hoe ambarao ny fahafahanao amin'ny Tompo sika ry havana malala. Koa anankiray amin'ny perikopa voalahatra amin'ny alahady anio ity, ny Romanina 9, ny 1 ka hatramin'ny 9, izay hitondrana ny hafatra sy fampahirezana ho antsika any amin'ny isa-tokantrano. Eo amin'ny Romanina 7 dia mampianatra Paoly apôstôly fa tsy mahafaka antsika amin'ny fahotana sy ny fanirian-dratsy ny lalàna. Ary eto amin'ny 9 1 ka hatramin'ny 9 perikopy anio dia asongadiny Paoly apôstôly kosa indray fa ny firaisana amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahafaka antsika. Amin'izany fanafahana amin'ny fahotana sy ny fanirian-dratsy zany dia hitondrany Paoly apôstôly fanazavana amin'ny tapany voalohany amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 amin'ity perikopa ity, hitondrany fanazavana ny amin'ny lalan'ny fanahynaina sy ny lalan'ny fahafatesana. Ary amin'ny tapany faharoa kosa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 no hitondrany fanazavana momba ny olona araka ny nofo sy ny olona araka ny fanahy. Ndia ary ho jerentsika voalohany ry havana araka ity perikopa ity ny lalan'ny fanahynaina sy ny lalan'ny fahafatesana eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Ny mpanao heviteny maro samihafa ry havana dia miombina amin'ny famaritana tsotra ity hoe lalan'ny fanahynaina na lalàn'Andriamanitra ity amin'izao famaritana izao hoe hery sy fanapahan'ny fanahy masina ho an'izay tafaray amin'i Jesosy Kristy. Izay zany le hoe lalàn'ny fanahynaina, hery sy fanapahan'ny fanahy masina ho an'izay tafaray amin'i Jesosy Kristy. Ka dia ambarany eto amin'izao 1 ka hatramin'ny 4 izao fa rehefa tafaray tsara
tafaombona amin'ny Jesosy Kristy isika dia misy hery sy fanapahany fanahy masina ao anatintsika manafaka antsika, manala antsika amin'ny ziogany fahotana sy ny fanirian-dratsy, ary dia manafy atsika ny fiainam-pahamasinana sady mampijoro atsika amin'ny fiainan'ny fahamarinana. Zay le lalàn'ny fanainaina. Ny lalàn'ny fahafatesana kosa, araka ny fanazavan'ny Paoly apôstôly toisaindray, raha somary miverina kely ao amin'ny Romanina 7 isika, dia ilay lalàna nisy didina tao tandrimana araka ny testameta taloha, zay tsy mahavonjy ary tsy mahafaka ny fahotana sy ny fanirian-dratsy, fa vao maika aza manetsika sy mitarika izany ka mitondra ho amin'ny fahafatesana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, maro ny olona ankehitriny mbola voageja ny fahotana sy ny fanirian-dratsy, miezaka hiala amin'izany nefa tsy afaka. Misy koa ireo milaza efa afaka amin'ny endriny ivelany kanefa mbola miaina amin'ny faharatsiana amin'ny endrika miafina. Ambara aminao an'io ry havako malala fa tsy vitan'ny tenanao sy ny asan'ny lalàna ny fanafahana anao, sady tsy asan'olombelona izany fa asan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy. Koa anio no iantsonanao indray hanavao ny fanoloran-tena, hanavao ny fanekenao an Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy. Zay andrasana aminao amin'izany dia ny fanapahan-kevitra entitra manao hoe hialako ny fahotana sy ny fanirian-dratsy ary ny fiatsaram-belatsia ao anatrehan'Andriamanitra, fa ekeko Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ahy. Zany no ataonao ry havako malala, dia asa ao anatinao lay hery sy fanapahany fanahy masina ahatonga anao andeha araka ny fanahy ka ho velo ny fanantenana. Faharoa ry havako malala, ny olona araka ny fanahy sy ny olona araka ny nofo, zay azavaina indrindra eto amin'ity andininy 5 ka hatramin'ny 9 ity. Ny tanjon'izao perikopy zao mantsy ry havako malala dia ny ahatonga anao ho tafatoetra tsara amin'ny maha-olona araka ny fanahy, ka eo anatrehan'izany dia azavain'ny Paoly eto amin'ity andininy 5 ka hatramin'ny 9 ity, etsy andaniny ny momba ny olona araka ny nofo, ary etsy ankilany kosa ny momba ny olona araka ny fanahy. Tsorina avy hatrany aloha ry havana fa ny olona araka ny fanahy dia tena miaina tsara eto an-tany izy aloha, kanefa koa manantena fa andova ny lanitra. Ny olona araka ny nofo kosa dia miaina eto an-tany ihany, tsy mba manana fanantenana, ary na manana fanantenana aza dia diso amin'izany fanantenana izany. Eo amin'ny fiheverana, ny olona araka ny nofo dia ambara eto amin'ity perikopa ity fa tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaiky ny lalàn'ny fanainaina, manrafy an'Andriamanitra ary efa latsaka sahady amin'ny fahafatesana. Ny olona araka ny fanahy kosa dia mikatsaka isan'andro isan'andro zay iombonany amin'ny Kristy, ka izany no hananany fiainana sy fiadanana, voalaza eo amin'ny 9 tapany 2. Izany hoe io Jesosy Kristy eo amin'io no mandamina ny fiainany eto an-tany, mampahery sy mampandresy azy ary mamboly fifaliana sy fiadanana ao anatiny. Ary mbola io Jesosy Kristy io ihany koa ny mitondra azy amin'ny fandresena farany andovany ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, ny fiainantsika ankehitriny dia mampitebiteby sy mampahory olona maro. Tsy tokony ho kivy anefa isika ary tsy mahazo mitanondrika, fa izao indrindra no hanehoana finoana sy hanamafisana ny fiombonana amin'ny Kristy, hananantsika fiainana sy fiadanana na dia ao anatin'ny andro sarotra azy. Izany no maha-olo ny fanahintsika, tsarovy tsara fa ny saina sy ny finoana matanjaka no fiadiana voalohany entsika mandresy ity valanaretina coronavirus ity, manampy ny fitsaboana, ny fikarakarana
ary ny fandraisana fepetra samihafa. Ka aoka ifampivavaka sy ifampahery hatrany isika mba handraisantsika ny famonjena, handraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Aladiny sampana fivondronana laika anio, io sampanio izay manana ny faneva hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Mateo 5:17-2, miampy koa ny hoe ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Jakoba 2:2-20, tapany 2. Engany ary ampaherezina manokana ianareo sampana fivondronana laika mba tena iaina sy anatanteraka izany fanevanareo zany, ka hijoro amin'ny finoana mihoatra noho ny sasany, anao asa lehibe mihoatra noho ny sasany, ho famonjena ny hafa amin'izao andro sarotra izao. Ary tsy izay ao anatin'ny sampana ihany, fa isika kristianina rehetra fotoana izao ifampaherezantsika, hijoroantsika hanana finoana mihoatra noho ny hafa, azahoana mampahery sy mamonjy azy ireny. Fotoana izao anehoantsika fitiavana sy asa soa amonjy ny hafa izay tena trapahasairanana tokoa amin'izao vaninandro diavintsika izao. Zany no lalàn'ny fanainaina iainantsika, ka anehoantsika finoana sy fitiavana amin'ny mpiarabelona amintsika. Dia asa amintsika ny tenin'Andriamanitra, hijoroantsika vavolombelon'ny finoana, hiasantsika ny asan'Andriamanitra, ka ho fitaovam-pamonjena ho an'ny hafa tokoa isika eo amin'izay ny antson'Andriamanitra sy ny fitianany atsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ry havana. Amen. Anao hira anankiray izao ny amboaram-peo. Yeah.
Mbola iary vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro noho ny afatry ny teninao izay vatsy ho an'ny fanahinay, fanafahana ny nofonay izay voagejan'ny ota, ary hery sy fanantenana hibanjinana ny apitsy sy no avy rehetra. Toano isanandro amin'ny fanahinao zay Andriamanitro, mba tsy ravoravo-tanana na ho ketraka amin'izao fotoan-tsarotra lalovanay izao. Maro ankehitriny no marary ny Covid-19 Andriamanitro, efa tsy ompitsony ny hôpitaly. Mangataka aminao zahay, jereo manokana izy ireny ka hiantra ao Andriamanitro, atanjao ny sainy sy fanahiny sy trano ny tenany, da io ny fitsaboana, ny fanafody ampiasaina, ny asan'ny dokotera sy ny mpikarakara rehetra hitondra hery sy fahasalamana ho an'ny marary. Ao koa nefa ireo marary ny aretina samihafa, koa tendreo loharanona aretin'izy ireny Andriamanitro, afao ny fanaintainany, efa nitondra ny aretinay tokoa ianao, sady nivesatra ny fahorianay, ny diakapoka taminao ny nahasitranana anay, koa matoky anao zay Jeso, fa hanasitrana ny marary rehetra ianao, na ireo any amin'ny hôpitaly na izay any amin'ny tokantrano. Ao koa ireo falavoka ny ndao sy ny fahafatesana. Mivavaka ho an'ny fianakavian'izy ireny zay Andriamanitro, mba hankekezinao manokana ka hampahiresinao, hampiononinao ka hampahatserovy azy ireny, fa efa nandresin'ny fasana ianao, ary ny fiainana miaraka aminao dia misy fanantenana mandrakariva. Mivavaka izay ho an'ny vahoaka malagasy manontolo izay trapahasairanana mafy ankehitriny, ao ny toeram-piasana mikatona, maro ny very asa, misy ny tsy manan-koanina, vonjeo ny vahoaka malagasy Andriamanitro, ary aoka ny mpitondra sy izay rehetra afaka manampy, mba hiasan'ny fanainao masina, ka hanana fonena toa anao Jeso Kristy, hamonjy sy hanampy ny vahoakanao. Ampahirezy indrindra koa ny fiangonanao, mba tsy ho levona ny finoany, fa hijoro hatrany ho pampahery sy mpitondra vahaolana. Tononona manokana amin'izany ny sampana fivondronana laika amin'ity alahady anio ity, mba ho sampana hatanteraka tokoa ny fanevany, ka haneo ny finoany amin'ny asa, hanao mihoatra noho ny sasany, kota isy ampahirezo ny birao foibe ny sampana fototra laika, ny vondrom-paritany laika, ary ny vondrona fototra laika any amin'ny isam-pitandremana. Indreo koa eo ambany masina ho Andriamanitro, ny zanaky ny fitandremana trano vato faravohitra, manerana ny vazatany rehetra hatrany ampitan'ny ranomasina. Arovy ireo Andriamanitro, ampahirezo indrindra koa, ary arotsay aminy ny fitahiana sy ny fahasoavanao. Izany ary no etaetam-ponay, tononay amin'ny anaran'i Jeso Kristy mpamonjy sy mpanafaka anay, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao aminay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana na hatanteraka indray azo fanompoam-pivavahana izao, dia miraso mampahery atsika mandrakariva hiaina sy velona eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Misy hafatra avy amin'ny sampana fototra laika foibe fitsika M izay ampitaina amintsika rehetra ho vakiana arak'izao ry havako malala. Amin'ny fifaliana no amanginy ny birao foibe sy nitonian'ny SFL atsika vahoakan'Andriamanitra tsy hakanavaka eto anivony sahanefitsika M. Isaorany mandrakariva ny tompo riavana, fa na dia teo aza ny ame anara-pahasalamana sy ny fahasairanana aterak'izao fiainana lalovantsika izao, dia mbola mijoro hatrany ny fiangonana. Velona trapa-monjena isika mahatratra indray ity alahady ny SFL
roapolo sy roa arivo ity. Ao anatin'izao fahasairana izao indrindra no hanetanana ny laika sy ny vahoaka kristianina FJKM rehetra mba hijoro amin'ny finoana ka anio izany amin'ny asa fanaova-tsoa ho an'ny sanankohonana sy ny fiangonana ary ny mpiarabelona amin'ny fampiasana ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Hanetanana laika rehetra ihany koa ny tondramambavaka, ny sampikambana VFL, ny mpitandrina, ny VPL, ny SFL ary ny FJKM mba hanehoan'ny tompony heriny sy ny voninahiny ny fiainantsika mpino azy na dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa azy. Tsy ho adinoantsika koa ny mitrotro mambavaka ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy rehetra ary mametraka azy eo anatrehan'Andriamanitra mba hiasa ny fanahy masina ka hampibebaka sy hanasitrana ny tanintsika. Eo amin'ny asan'ny SFL manokana dia voaterina janona avokoa aloha ny famangina sy ny fifanotronana ary ny fanokanana sy ny fankalazana saika atao rehetra tao anatin'ny vanim-potoana ny fahamehana ara-pahasalamana. Tsy tanteraka toy izany koa ny fananganana ny vaomera maharitra sy ny fananganana ny komity isahana ny fananganana ny centre d'accueil izay fanapahan-kevitry ny komity foibe farany teo tany Mahajanga. Ny ato any koa ny famaranana ny trano fiangonana ny Befasy natomboka ny volana Desambra 2022 no ny fahavaratra na atapaka ny lalana makany toerana ary ny toya tamin'ity valana retina ity moa izany ka tsy nahafahana nanohy ny asa. Mbola miato ihany koa ny fanohizana ny loharano SFL kanefa inona sy angatahana amin'ny tompo ny ahafahana manatanteraka ireny asa ireny raha vao malalaka ny fifamezivezena eto amin'ny firenena, hitondra mambavaka sy hanohana ireo asa samihafa ireo isika. Mahafaly kosa nahazahoantsika namokatra hatrany ny alim-piambenana Jolay hatramin'ny Desambra 2024 ka hanetanana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny anjifa sy hampiasa izany ho fitaizam-pinoana. Manomboka manao ny herinandro mihoatra noho ny sasany koa isika araka ny tapaky ny komity foibe ka atolotra miaraka amin'ny fandaharany ombonana ny taridalana toriteny isan'andro mandritra io amin'ny ity taona 2024 ity ary dia manomboka izany ny 13 Jolay ka hatramin'ny 7 Jolay aladiny SFL izany herinandro mihoatra noho ny sasany izany. Raha sitrapon'ny tompo dia atao any Fenerive-Est ny fiaonam-be SFL amin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny hetsika lehibe izay anehoantsika ny maizy azy ny FJKM so ihany ao FJKM. Ao anatin'izao fahasairanana lovantsika izao dia mampahery ny laika sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izahay mba hijoro mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fifankatiavana satria vanim-potoana sarotra toy izao no araraotin'ilay ratsy hamelarana fakapanahy amin'ny endrika maro hanakorontanana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Manoloana an'izany dia tsy maintsy mijoro isika hanao soa ho an'ny mpiarabelona amintsika fa hoy ny soratra masina hoe ary aza ketraka amin'ny fanavaotsoa isika. Galatiana 4:9-9. Ary entanina ihany koa ny VFL, ny VPL rehetra mba hanisy hanatanteraka ny asa izay azo tanterahana fa tsy ravoravo tanana manoloana ny sarotra. Aza ho mety resin'ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romanina 12:9-20. Eto am-pamaranana dia mirary antsika vahoaka an'Andriamanitra mba hanana ny toe-tsain'ny mpandresy hatrany satria manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina 15:7. Dia hitafahavonoana-panahy tsy hahihozongozonina isika satria manana ny fanahy masina miasa sy manolo-tsaina ao anatintsika dia hiariary mandrakariva amin'ny toetra na ny asa ataontsika ny voninahitr'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ka tanteraka ny teny faneva isika araka ny Mateo 5:7-7 tapany faharoa hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany sy araka ny Jakoba 2:2-9 hoe ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Manao veloma mahafinaritra amin'ny anaran'ny tompo ary mirary ny atratrarantsika ny herinandro mihoatra noho ny sasany sy ny aladiny SFL 2024 indray.
amin'ny anarany birao foibe SFL ny flo ny tony. Dia izay ry havana ny raha sy afatra avy any ivelany fa toy izao kosa no raha anatiny ho antsika fitandremana. Mitoy isan'andro ny vatsim-panasy fampaherezana ataon'ny mpitandrina ary ampitaina amintsika isa-tokantrano isam-baravarana. Amin'ny herin'ny anio toy izao kosa dia alahady natokana hitondrana mambavaka ny TPM sy ny FRP, izany hoe ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra izany. Mahakasika ny adidy sy ny fanohanana ny raharahany fiangonana, misaotra sy makasitraka ny FDL na ny fikambanany dekona sy loholona amin'ny fiarahamany ray andraikitra amin'ny adidy iraisana eto anivon'ny fiangonana, ka nanoloran'izy ireo lelavola 1 million ariary na iray tapitisa ariary. Misaotra sy makasitraka anareo FDL, ary dia manentana hatrany koa atsika tsiraray avy izay afaka mandray anjara amin'izany adidy masina izany. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra. Hamarana ny fotoansika ry havako, ataontsika ny hira faharoa amby efapolo sy eninjato, ny andininy voalohany sy fahaefatra. Hira faharoa amby efapolo sy eninjato, ny andininy voalohany sy fahaefatra, dia apetraka ny tsodrano. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafotoina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo alohan'ny vonany amin'ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.